katraka ny amin'ny valorariva tokolasy toboko vavy manapitra miarahaba eo ambapirarintsoa amin'ny titakarivany atalata fa fitiny volana janoary 2024 ity asaina ampanajana ihany keo ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany akon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta voalohany tamin'ity taona ity ihany keo ny fanan-kevitra samihafa manoloana ny famoahan'ny senita ny voka-pividianana vonjy maika makasika amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ary ny tranga tetsy amin'ny maso ivon'ny frantsay tetsy ambatomena satony amin'ny entana amintsika andro araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany androany tokoa no tanterahana ny filan-kevitry ny gouvernemanta voalohany amin'ity taona vaovao 2024 ity somary nanginginina ny resaka politika atao anatin'izay filan-kevitry ny gouvernemanta izay nisy kosa ny firesahana manokana ny sehatry ny toe-karena sy ny kolotsaina raha nitatitra azo. Anisan'ny nojeren'ny gouvernemanta nandritra ny filan-kevitra izay nitanterahana androany teny amin'ny lapamahazo arivo ny momba ny lalàna amin'ny feno fivarotana ireo fitaovana elektronika. Nisy ny volavolan-dalàna izay natolotry ny ministry ny varotra Ramatoa Olgara Malasan tao anatin'izany. Novakiana voalohany teo anolohan'ny mpikambana ny gouvernemanta ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny sony elektronika. Ankoatra io dia anisan'ny noresana tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ihany koa ny momba ny orinasa Sokota Kotona izay nomena fahalalana manokana nafatra fitaovana avy any ivelany ao anatin'ny tetikasa ampitomboana hatrany amin'ny 2,000 ny asa mivantana ao amin'ny orinasa. Ho an'ny ministeran'ny fiompiana dia neken'ny gouvernemanta ny fanofanana ireo officier de police na OPJ isahana mikasika amin'ny fanaraha-maso ny fanaran-dalàna eo amin'ny lafin'ny fiompiana. Miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fiompiana ny fanatanterahana izany ny sekretera-panjakana miandridin'ny zandarmeri-pirenena miaraka amin'ny ministeran'ny fitsarana. Ankoatra ny lafiny ara-toe-karena, vao resaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay nototsaina androany ihany koa lafiny ara-kolotsaina. Anisan'ny eken'ny gouvernemanta ny fanovana ny lalàna laharana 3 tsipika 120 izay nivoaka ny 14 oktobra 3 mikasika amin'ny fametrahana ny ofisy pirenena momba ny vakoka na ny ONP.